tononkira toa raha teraka iray amin'ny Tanora Masina ianao dia eo tononkira satria androany aho tonga saina ihany raha nanotany tomany veno asetriko izany fiainana tany nomaly aiko ihany niny afarany tiandany andro iondrika etiany fa hoe ambany Jesosy anefiny teny hoe aza manafy sao de mande karani hoe ifonako avoko reo zay tsy finoako na matotray mafitalo mofadiko Jesusiko no miasalo misaira namko Jesosy no miasalo misairana aminao fa aza matahotra ary zany indrindra ny toy ny tira faharoa ty hoe matoki fa zanany ianao vidindrany ianao matoki azy fahazamana raha matoky an'izany ianao dia fa miororo sady satana sy ny manodidina hoe tsy azotsika ataona inona tsony ty fa tena mijoro be ny finoany ndao ary mamafisitsika ny finoantsika mitiry ty hoe matoky tomanjongona lava mifo adintsaina mameno milo fa mafiangamba raha ny ainanao Yetraketraky izao tontolo izao raha ny latsasiny Yesu androany fomba nianyo fa zatoma fa misy raha lay tsy mba mandao lay nafony ainy ho anao zanany anao fidindrany ianao matoky azy fahazamanay fa ny fonao no ilainy hiaraka mandrakizay voninandapanyra fa zanany anao fidindrany ianao matoky azy fahazamanay fa ny fonao no ilainy hiaraka mandrakizay voninandapaniray Fahazavana anao, fidindrany anao, matoky azy fahazamanay, fa ny fonao no ilainy hiaraka mandrakizay. Araka nefa nambara tamintsika teo hoe ny firenena ihany koa dia mety andalo zioga ary anjaranao ny mamaly hoe tena mitondra zioga ave Madagasikara satsia ataontsika hivavaka ho an'ny firenena satria fantatsika ny zavatra mitranga any Madagasikara ary zany indrindra no antony ty hira anankiray ty hoe vonjeo ny taninay.
Niatrao iraisa sy tsy misy lafa samizanaka zereo anefa mampahonena ireo mosarena sy ireo malahelo rehefa tiviny tsy mahita nianjara masoandro niatra mizany niaminy izy ireny tiapetraka amina zay tompo niareny taninay fonjeny taninay famijaly fonjeo famijaly izahar tompo mino manakena nazahar wowowana fawindaiti nusinay funzemi taninay famijaly funzeu famijaly izahar tumpo minu manakena nazahar wowowana fawindaiti nusinay tumpo minu manakena nazahar wowowana fawindaiti nusinay wowowana fawindaiti nusinay Sedra ulanay ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy vahaoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay miray aminao hanao ane ity Madagasikara ity Jesosy io miangavy anao resahay vonjeo reriray misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy vahaoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray aminao hanao ane ity Madagasikara ity Jesosy io miangavy anao resahay vonjeo reriray Wannatinisa rutasini tizalina Cireu fefare latina isi pauriani sahar Manjaka tutunya sani sata nasili aratsina Ube funare mamela pitinusina Mamela
wangn'ireo zanany ho an'ireo mpanompo mahatoky sy navita ny asany nanony didiny ho an'izay mibebaka kamaiky nyadisona vitany tiwanatrehany efasarabosa naitoerana marea kotrany wan'ireo zanany ho an'ireo mpanompo mahatoky sy navita ny asany nanony didiny Mana fiarovako Ana lavisa maray magnatona ko marigny mitagnoa soa isaorasika Andriamanitra fa irina anome asika an Jesosy agnanasika fiaignana mandrakizay avy eto agnay hagnafasafatsy bangesika ho varenako ho very aza metaline maraina miaingan-dragno agnao samody le jahariva mitototometanvola laitsamikatsapiaignana ny fiaina nefa ho rava famila mitafimila miaina ny volona matsara vatsy aty fatsambanianiako atsara fadiriny fitiavanazy tafahoasa finoana rainasy aroaroany tonga tsy ampivaona soatikoany famtaona sametaniny nena matoritory fa malakilaky reo sikesenany Jesosy fa nihirasika nteretony miaraka ka ifampitantanatsika fatsamsaraka sametaniny nena matoritory malakilaky reo sikesenany Jesosy manihirasika nteretony miaraka ka ifampitantanatsika fatsamsaraka inoanatsalany baka loa de vavaka ny ambahamba manaisandraha fifoana mahita mamiratsaka roso sa matahandamba Jesosy anefa eo manoloana atianao azo antokala fiainana manafara manaovany so manaovany tsara iaino miteny masina anananao toepanahy embutahakanray sametaniny nena matoritory fa malakilaky reo sikesenany Jesosy fa nihirasika nteretony miaraka ka ifampitantanatsika fatsamsaraka
Asitraka ny chorale Fahazavana tamin'ny fandraisana anjara izay nataony fa izy ireo ihany koa dia miaramira manampy ny Tanora Masina Itaosy Eropa dia mankasitraka indrindra anareo. Sika raha eo misaotra anao zay noho ny teny rehetra izay norenesy sy sofinay teto fa teny tokoa mantsy naharinao izao tontolo izao ka nahavitanao azy io ho tsara rindra tsara rafitra toy izao hitanay ankehitriny izao ary mbola teny ihany koa no tonga nofoka niara-nonina taminay dia ilay teny fiainana izay nambaranao hoe tsy ny mofo ihany no ivelomanay fa ny teny rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra ary dia mbola teny ihany koa ankehitriny no nentinao nandroana ny asan'ny devoly nanapatapahana ny zioga satria ny teny dia mitondra finoana ty anatinay ary izany teny izany nandaminanao ilay tany endrika izay tsy nisy endrika sady foana tany am-piandohana ary mino koa izay fa andaminanao ny fiainanay tsiraray avy andrindranao ny fiainanay dia ny teninao velomy amin'ny teninao izahay iray eo satria ny teninao no mamelona anay ny teninao ny fiainanay ny teninao ny fahavelomanay raha iroso amin'izao tapany faharoa izao izay izay lehibe indrindra ao anatin'ity fampianarana ity dia aoka ny fanahinao masina no anokatra indray ny sainay andraisanay tsara ny fahalalahana izay hoentinao ho zarainao anay eto anio dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany mitenena raha eo fa voninkaino izay mpanomponao amen. Tamin'ny voalohany tsika dia nresaka hoe mitondra zioga dia ny Isaia toko fa 7:50 nondraisitsika dia nambara tamin'ny tenin'Andriamanitra io hoe ny fifadiana izay ankasitrahan'Andriamanitra dia nanapatapaka ny fatorana sy ny zioga rehetra kanefa ohatrany hoe contradictoire ohatrany hoe zavatra mifanohatra indray ny ambara any amin'ny Matthieu toko 1:20 fa hoy Jesosy hoe ento no ziogako. Andriamanitra miteny hoe ho tapahana ny zioga rehetra. Jesosy Kristy indray ohatrany hoe manome zioga. Matthieu toko 1:20 ateny efa kitsika Matthieu toko 1:20 andininy 7:20 ento ny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanasady tsy miavonam-po ao dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Tary aloha zany hoe mitondra zioga isika tena vesatra isika dia nitapahana daholo ireny zioga rehetrarehetra ireny dia fangatsy mbola mahita fitsarana ihany dia mbola tsy mahita fitsarana tsika andra ny tena marina. Ny fitsarana ho an'ny olona dia tsy hoe ny fialan'ny zavatra rehetrarehetra izay mahazonazy fotsiny fa ny fitsarana ho an'ny olona dia eo amin'ny fitondrana zioga vaovao dia ny ziogan'i Jesosy Kristy. Tsy mifanohatra mihitsy izany satria ao amin'ny Baiboly dia be dia be ny zavatra tahaka an'izany. Io zany izao dia misy hoe zioga tsy ilaina kanefa misy zioga ilaina. Raha mijery zao ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamo 4:30 dia misy teny ao izay nambaran'i Davida hoe ity olo-mahantra ity ny antso dia ny hainy Jehova ka nanafaka azy tamin'ny tahotra rehetra hozy izy nafahan'Andriamanitra daholo kanefa ny any amin'ny 7 izy dia hozy izy manao hoe andramoka izao fa tsara Jehova sambatra izay olona mialoka aminy matahora ny Jehova ozy fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra azy. Teo aloha teo hoe afahana ny tahotra rehetra nefa amin'ny 7 izay matahotra indray dia tsy hanan-java-mahory dia tonga dia hitantsika ny valiny le tahotra tsy ilaina dia le tahotra olombelona le tahotra n'izao tontolo izao fa le tahotra ilaina dia le tahotra n'Andriamanitra. Ary izay koa ty zioga ty ny zioga tsy ilaina dia le zioga n'olombelona le zioga ny satana zao tontolo izao fa ny zioga ilaina dia ny zioga an'Andriamanitra. Ary be dia be mihitsy izany anatin'ny soratra masina ohatra hoe ny finoana tsy mila tsika mino zao fa ny finoana ilaina dia ny finoana an'Andriamanitra. Ny fahatokiana ny vavaka tsy mila tsika mivavaka amin'inona fa ny vavaka ilaina dia ny vavaka amin'Andriamanitra. Dia mbola be dia be raha ho tohizana. Dikan'izay zany tena misy zioga anankiray izay ilainao.
ilainao zay zioka izay. Ary io zioka io a dia tsy mba zioka vy, tsy mba zioka hazo, tsy mba zioka plastika, fa zioka volamena. Zioka volamena io mety mbola tsy heninao zany, taiza koa nisy zany resaka zany paster, firon'ny paster indray ve zany? Zioka volamena. Jerevana ny fitomanina toko 7:7 eo. Ny fitomanina toko 7:7. Tsara amin'ny olona ozy no mitondra zioka raha mbola tanora izy. Tsara amin'ny olona no mitondra zioka. Io zany le zioka tena hoe ilaina io. Tsara hoentinao mihitsy raha mbola tanora ianao. Resaka andraikitra no ambarany amin'izany. Andraikitra. Le fanompona. Satria io zioka io a, jereo tsara fa misy atleta, tsy haiko aloha na manao an'izany daholo ny atleta rehetrarehetra, ren'le olona mihazakazaka manao 100 mètres reny dia manao entraînement izy, manao fizaran-tena, dia fatorany zavatra ny valahany. Fatorany zavatra ny valahany a, dia misy zavatra mavesatra be mihitsy taritiny. Dia mihazakazaka miaraka amin'iny foana izy, mihazakazaka miaraka amin'iny foana izy. Ny dikan'izay zany a, iny zioka izay entiny iny, izay ny foroniny iny a, dia ampatanjaka azy. Ny zioka an'Andriamanitra dia zioka mampatanjaka, fa tsy zioka mampalemy. Ary io zioka an'Andriamanitra io a, dia nambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny ilay Matthieu izay vakitsika teo, Matthieu toko 2:10, 9:30, dia ozy izy manao hoe fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Mora kely zany ny Jesosy Kristy ny ziokany. Za zany androany dia te hivarotra zioka aminareo, dia ny zioka an'i Jesosy Kristy ataoko pub mihitsy faran'izay zokiny. Ahatonga antsika rehetra hoe tena ilaiko zany zioka zany. Mora be, tsy fariboba fa mora. Ary le mora dia ety nilazana hoe jereo tsara ny fampianaran'ny fariseo sy ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Ny fariseo dia maro be, zao avy. Fa ny Jesosy Kristy a, zavatra roa fotsiny ihany. Tiava ny namanao taka ny tenanao a, dia tiava any Jehovahandriamanitra ao a, dia vita. Namoramorainy mihitsy ny zavatra rehetrarehetra. Raha mino fotsiny anao dia voavonjy. Fa ny fariseo tsy manaiky an'izany, fa ny fariseo raha teo voavonjy anao a, dia reto ny lisitra lavabe izay ampitsokanao tsy ahatonga anao ho voavonjy mandrakizay. Fa ny Jesosy Kristy a, raha mino fotsiny anao dia voavonjy. Amorainy mihitsy ny fampianarany. Ary ny mahafinaritra amin'ity zioka ity, nanao fikarohana be dia be moa zany tamin'ny nanao an'ity loha hevitra ity hoe inavy moa zany ity zioka ity. Izy io tamin'ny voalohany tsy te hanao an'io satria tsy izany no nifidy an'io. Fa i Manantsoa ilay niteny tamin'ny voalohany indrindra teo izy. Dia izy ndao paster inona indray ny temany amin'ny okto amin'io ihany, dia andao atao hoe mitondra zioka, dia niekekeko fotsiny ilay izy. Niekekeko fotsiny ilay izy hoe ok, dia ohatr'izao. Dia nandeha ngamba ny 4 bolana, 5 volana, 9 bolana, inona no teneniko amin'izany mitondra zioka izany? Inona no resahako amin'izany? Dia niteo a dia sahiran-tsaina mihitsy. Fa tamina fotoana anankiray tena nanokana fotoana mihitsy hoe androany hivavaka, dia androany tena angataka fanahin'Andriamanitra, hanokatra ny saiko hampahafantatra amiko amin'ity zioka ity fa tsy mbola nitoreny zany hatramin'izay ny ainako. Ary rehefa miresaka an'io arany a, jereo tsara fa rehefa manao an'io tany amin'ny posta tany amin'ny Facebook tany dia misy olona, misy hatramin'ny paster mikritike fa inona koa zany zioka ampitondraina olona zany? Satria zavatra tsy fitory ao anatin'ny fiangonana ny resaka zioka, nefa ny zavatra zioka io dia hitantsika teo fa miverimberina ao anatin'ny baiboly be dia be mihitsy ilay izy. Ary rehefa nandinika ilay izy vao tonga saina efa izany ity zioka ity e. Fitaovana tsy mahazatra antsika ilay izy, fa tena nahazatra tamin'izany fotoana izany ary tena misy dikany be. Rehefa nanao fikarohana mahakasika an'ity zioka ity a, dia ny olona zany, ireo olona tena mpampiasa an'ilay zioka dia mahalala tsara fa raha omby no asiana zioka, omby anankiroa, dia ny teknika dia izao, ny omby anankiray a matanjaka be,
atao mizioga miaraka amina omby anankiray somary malemilemy, dia amin'izay fotoan'izay le omby malemilemy manaraka ny dian'le matanjaka. Zany hoe ny zioga zany dia fomba anankiray ampatanjahana ny malemy. Ary zany mihitsy nataon'i Jesosy Kristy, satria le omby anankiray malemilemy zany lasa influencé, lasa mianatra an'ilay omby izay matanjaka izy ao anatin'ny fitondrana an'io zioga io. Dia jerevy tsara ny tenin'i Jesosy Kristy hoe entony ziogako ka mianara amiko. Misy dika zay ka mianara amiko. Ny dikan'izay zany dia hoe raha miara mitondra zioga amiko ianao dia mianara ny diako, mianara ny ataoko, jereo fahampatanjaka anao amin'ny fitondranao an'io zioga io. Ny zioga an'i Jesosy Kristy dia zioga mampatanjaka, satria ahatonga antsika hitovy amin'i Jesosy Kristy amin'ny tanjaka sy amin'ny lalana rehetra izay atao. Ary ny tena mahafinaritra amin'ity zioga izay avy amin'Andriamanitra ity dia tsy mba mampitanondrika izy io fa mampitraka. Jerevana ao ny Osea Osea 10:12 miresaka zioga koa zany. Osea 10:12. Osea 10:12 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Efraima zany Israely ny ambarany amin'izany. Ary Efraima dia tahaka ny omby vavy kely efa voafolaka ka faly hively vary. Ary asiako zioga ny voziny tsara tarehy, hampandehaniko Efraima, Joda hiasa tany ary Jakoba handravona. Mety hosika tsy azoko tsara zany zavatra zany. Raha daveko amin'ny fomba tsotsotra ilay izy izay fomba azahoantsika azy dia izao hoe Israely eo anatrehan'Andriamanitra dia tahaka ny omby vavy kely izay mahafatifaty. Ary dia hozy Andriamanitra hoe ho faly omby vavy kely hively vary, zany hoe le asa izay ho atao dia asa mampisy fifaliana fa tsy mampiferitraina. Ary io asa izay omeko azy io izy dia ho asiako zioga ny voziny tsara tarehy dia ampandehaniko izy hiasa tany handravona. Zany hoe ny zioga izay omen'Andriamanitra ny olona dia zioga izay ampatonga anazy hanana fierté mihitsy hoe zany izay fa manao ny asan'Andriamanitra. Tanareo tsara be dia be ny asa izay mahatonga ny olona ho fiera. Raha vao ohatra zao ilay voalohany indrindra mihitsy ianao hanao an'iny blouzy iny, tsy haiko izay blouzy eritreretanao amin'izany na blouzy inona na blouzy inona, fa dia alaina sary aloha voalohany indrindra tsy hoe hanao an'ity. Zany hoe le asa fanompona, misy akanjo, misy fanamiana tena mampireharehan'ny olona mihitsy hoe asa mety hoe pilote izy ohatra, dia manao an'iny akanjo iny le misy an'ilay etokely iny, dia tena hoe faly mihitsy izy, reharehany mihitsy izay le zioga amin'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra zany ny asa fanompona zao hoe faly izy hively vary. Le asa dia ohatry hoe tianao manao ny asan'Andriamanitra, ary zany no mahatonga ny hoe misy olona tsy mahatsiaro reraka, tsy mahatsiaro noana, tsy mahatsiaro rehefa manao ny asan'Andriamanitra. Satria ny zioga izay ampitombain'Andriamanitra, ny olona miteny hoe ianao ve dia manao an'io ohatran'izao. Fa izy mahatsiaro hoe manana fiadanana sy fifaliana izy, satria izay ilay fanompoana an'Andriamanitra izay. Tsy fanompoana mavesatra mahatonga anao ketraka, fa fanompoana mahatonga anao hitraka. Zany ny zioga volamena ampitondrain'i Kristy ny olona. Ary mahafinaritra dia izao, malemy fanahy sady tsy miavonam-po ao izy. Ento ny ziogako, fa mora ny ziogako ary maivana ny entako, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po ao. Zany hoe ny zioga an'Andriamanitra dia zioga misy fitiavana ny dikan'izany, misy fahalemem-panahy, tena misy tambitamby ao. Tsy gidragidrain'Andriamanitra zany ianao rehefa miaraka aminy. Zao tontolo izao no manana karavasy ikapohana anao, anerenanao, fa Andriamanitra dia tambitamby, malemy fanahy izy. Zany hoe raha hiaraka hitondra zioga amiko ianao, raha hitondra ny zioga koa an' Jesosy zany le zioga, raha hitondra ny zioga an' Jesosy io ianao dia tena malemy fanahy sady tsy miavonam-po ao. Zany hoe tsy hitondranao amin'ny gidragidra fa hitondranao amin'ny fitiavanao izy. Dia tena mahafinaritra be, fa raha iverenako le famaritana ny zioga tany am-pendohana hoe ny zioga dia zavatra miazona anao. Io zioga io zany no ahafahan'i Jesosy Kristy miazona anao. Raha ekenao ny hitondra ny zioga an'i Jesosy Kristy dia voatazonao amin'i Jesosy Kristy ianao.
Ary ny fisiany zioga io dia mahatonga anao hiara-mandeha amin'i Jesosy Kristy, même objectif, même vision, même but amin'i Jesosy Kristy ianao rehefa ohatra ka mitondra ny ziogany. Ary zany no mahafinaritra amin'ilay izy. Nisy fotoana ny zanak'Israely ny tenenin'ny Jeremia mpaminany. Izy ity tena nahagaga mihitsy. Jeremia 27:12. Ozy izy ny teny hoe ary Zedekia mpanjakany Joda ihany koa dia efa nilazako araka izany teny rehetra izany hoe ampidiro ao amin'ny zioga ny mpanjaka ny Babilôna ny vozonareo ka manompo azy sy ny vahoakany dia ho velona ianareo. Mety tsy azonareo zany teny izany fa hazaveko tsara ilay izy. Jeremia no miteny dia izany Jeremia izany mpaminany dia izao zany niteneny hoe Zedekia mpanjaka ny Joda koa izay efa niteneniko. Nomen'Andriamanitra hafatra zany Jeremia hoe mandehana teneno ny mpanjaka ny Joda Zedekia. Dia teneny koa ny vahoakany hoe ampidiro ao amin'ny zioga ny mpanjaka ny Babilôniana ny vozonareo. Andriamanitra mihitsy no niteny andara tsy foy ao anatin'io zioga ny mpanjaka ny Babilôniana ny vozonareo izy izy ka manompo azy sy ny vahoakany dia ho velona ianareo. Inona ny tian'Andriamanitra tenenina amin'izany? Ny tiany tenenina amin'izany dia hoe rehefa ohatra zany ny Israely ka se soumettre tanteraka eo ambanin'ny volonté an'i Nebokadnezara dia velona ry zareo. Satria io fotoana izay andravan'Andriamanitra ny Joda io dia fotoana efa voatendry io amaizan'Andriamanitra azy. Ka tian'Andriamanitra tsy hanohatra zany ny Joda, ny Israely fa hoe zao fotsiny ny hafatra mandehana ekeo izay lazainy manompo azy tanterao izay teneniny dia zay. Ohatra nataony rana valina fahatelo. Rehefa tonga ny frantsay, tonga aloha atao mafy be ilay frantsay. Rehefa tonga ry zareo anina dia tonga dia ozy izy rana valina fahatelo ny saina fotsy hoe ampidiriko ao amin'ny zioga ny retony lohanay sy ny vahoakanay. Dia tonga dia nisy obéissance. Zany hoe ity zioga ity zany rehefa jerevana zany dia hoe aza manohatra, aza mamaly, obéissance zay. Ka itsika ny zanak'Israely rehefa niteneny hoe raha miditra ao amin'ny zioga ny mpanjaka ny Babilôna ny vozonareo dia velona nareo. Mainka fa ny zioga ny Jesosy Kristy. Ny zioga ny mpanjaka ny Babilôniana aza mahavelona ka. Mainka fa ny hiditra ao ambanin'ny zioga ny Jesosy Kristy, niara-andeha amin'ny Jesosy Kristy. Tena misy fahavelomana. Tena misy fahavelomana ao amin'io zioga ny Jesosy Kristy io. Ento ny zioga kosa izy. Io ilay zioga volamena. Ny dikan'izay matoa izy miteny ento ny zioga koa. Misy zioga ao zany dia izy ny eo amin'ny ilany dia misy vidy eo amin'ny ilany. Dia enao zany ny antefana izany hafatra izany. Zioga volamena izy zioga mora io. Zioga ampisy fifaliana anao io. Zioga ampiadana anao io. Zioga izay hiazonan'ny tompo anao io. Mba tsy ho lasa n'izao tontolo izao. Ary zioga izay ahatonga anao miara-mandeha amin'i Jesosy Kristy dia tsy ho very lalana diso lalana amin'ny tampoety sy rotsony ianao. Ary io zioga io dia izy fanekena mihitsy hoe za zany manomboka androany hiditra tanteraka eo ambanin'ny leadership an'i Jesosy Kristy. Efa nandrehan'izany fanapa-kevitra zany ve ianao? Safidy makadiry zany safidy makadiry eo amin'ny fiainantsika zany fa raha mbola tsy miditra ao amin'ny zioga ny Jesosy Kristy ny olona fa mbola mieritreritra amin'ny fiainana mandeha amin'izao fotsiny dia za rehefa afaka ny zioga n'izao tontolo izao dia avelao fotsiny aho libre amin'izao dia tsisy an'izay atao hoe fahafahan'izay mihitsy. Fa ray minitra dia efa ho azo n'izao tontolo izao izy. Fa raha misy zioga ny Jesosy Kristy, ny zioga manko tsy afaka atao anankiroa fa tsy maintsy ray ihany izay hisafidiananao. Fa be dia be mihitsy ny zavatra izay hiziogantsika rehefa avy eo. Ka za dia miteny amintsika fa raha mbola tsy ny zioga ny Jesosy Kristy no entin'ny olona dia mbola tsy olona afaka izy. Fa mbola voageja ihany. Mbola voababo ihany. Le tena fahafahana hoe ka rehefa mitondra ny zioga ny Jesosy Kristy zany dia dikan'izany tsy afaka zany. Fa mbola misy zioga ihany zany tsy olona afaka zany ianao. Ny tena fahafahana dia ny fahafahanao miteny hoe tsy amin'ny ota, tsy amin'ny filana, tsy amin'ny faharatsiana rehetra. Ka raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy tsy manana hery hafahana manao an'izany ianao.
fa rehefa ao amin'i Jesosy Kristy dia manana fahafahana miteny amin'izany ianao hoe tsy manoloana ny ota. Ary zay fiarahana amin'i Jesosy Kristy izay ananantsika an'izay fahafahana manohatra ny ota izay no maha olon'afaka atsika. Fa ny olon'afaka ory tsy midika hoe afaka manao ny adalàna rehetrarehetra sy ny faharatsiana rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ty. Fa ny olon'afaka dia izao izay olona no ahafahan'Andriamanitra tamin'ny fahotana sy ny faharatsiana izy ary manana ny anarany voasoratra any an-danitra. Averika ihany, safidinao io. Fa miteny aminao zany ny tenin'Andriamanitra hoe ary zay dia mpanjaka koa dia efa nilazaiko hoe ampidiro eo amin'ny zioga ny Jesosy Kristy ny vozonareo. Ka manompo azy dia ho velona ianareo. Misy olona mieritreritra fotsiny hoe za dia izao anaraka ny Jesosy Kristy nefa tsy mety anao ny sitrapony. Fa tsy maintsy. Ary izay indrindra. Nisy olona anankiray izay nangetaeta izy hoe za raha mba manana an'izany Jesosy Kristy izany. Izay no amaranako azy. Raha mba manana an'izany Jesosy Kristy izany aho sisy tena sambatra raha miditra atao amin'ny fiainako izany Jesosy Kristy izany. Dia kinanjo tokoa nisy nandondona atao amin'ny varavarana. Dia izy izao hoe Jesosy Kristy. Mandroso Jesosy Kristy. Dia nandroso Jesosy Kristy dia faly ary izy avy lanitra ka tsy takatro fa niditra tato amin'ny fiainako ihany Jesosy Kristy. Nampandrosoko izy. Ohatra ilay ataontsika ilay hoe Jesosy ny tompo sy mamonjy ny fiainako zao dia faly ary tsika. Fa rehefa avy eo amin'izay rehefa tonga tao an-trano izy dia faly be. Inona ary nataoko tena ohatran'ny faly be zany. Aleo mihitsy aloha tena hifoka sigara kely. Toy Jesosy Kristy moa tsy mifoka sigara. Naprimina indray aloha iny. Dia ahoana Jesosy Kristy iny natao anao arozena kely anao. Aleo hoe akatoka kely ao izy. Toy hoe ianao koa tsy misotro. Mananomboka hafahafa mipoziny hoe koa tsy misotro. Tampotampoka zay nisy niantso izy. Ary ilay olona niantso azy dia olona sipany izay vadin'olona. Tonga dia vao nanenina telefona dia Jesosy no nijerevany. Toy Jesosy hoe dia teo izy efa nanomboka nilonjolonjy amin'izay. Ohatry ny raharaha izy ity. Nisy nandondona amin'izay mivaravarana. Izy izao ny namany izay andeha hitarika azy ankalaza Halloween. Reo efa miaraka mideka izy mombe mihitsy. Toy Jesosy Kristy hoe indray mandeha isa-taona ihany ny Halloween falohan-Deosy. Fa indraso ao Jesosy Kristy. Tsy niandry azy Jesosy fa voaka indray koa Jesosy Kristy voaka ilay varavarana. Dia miverina nandondona indray. Andaontsika isafidy androany andray fanapahan-kevitra. Raha tena tianao hita fitsarana marina dia raiso amin'ity androany ity ny fanapahan-kevitra hoe Jesosy ny fiainako dia ny sitraponao no ataoko. Fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao zany. Tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao zany. Fa tsy maintsy miaraka amin'ny herin'i Jesosy Kristy ianao vao mahavita an'izany. Te-taonantsika hivavaka zao misy zioga volamena izay tsy maintsy entin'ny olona rehetra raha te ho afaka izy, raha te ho any an-danitra izy, dia ny ziogan'i Jesosy Kristy. Vonina ve ianao hitondra an'izany? Fa raha niditra teto isika ziogan'izao tontolo izao no entina mivoaka eto isika mba zioga volamena no entina tokantrano. Dia ozy anao hoe zany miaraka amin'ny Jesosy Kristy miara-mizioga amin'ny fiainana. Izy ny mampahery izy ny mampatanjaka, izy ny miara-mitondra amiko ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny lalana andehanako dia ny lalany makatoa azy tadidinao daholo hoe zany ny atao hoe zioga, izany ny atao hoe zioga. Andehantsika hivavaka mangina. Dia ao anatin'izay vavaka mangina izay tiako ianao raha hanolotena, hanolotra ny fiainanao sy ny mombanao rehetra ho an'i Jesosy Kristy dia vonina hoe Tompo hanolompanao anaraka anao inty tenako atsofoko ambanin'ny zioganao fa teo velona. Tompo fantatrao ny amiko sisy miafinanina ny fiainako
efimpirano ny vady hatramin'izao nefa sasany andry fony anao mitoera Jesosy ato anaty ny foko ianao de levony zao de zao za tsy atsantananao efa elano naniry niarada lanaminao fa ny ratsy fonano to misosokeo alo fa malemy amora lavoramisa rakamina manjaka Jesosy ao ato aboky anao Tompo milanao ny fiainako very ao ratsy azoninao ny tanako fa mandrevo ane ny fotaka ety milanao itantanany ity ka na inonina ataoko sy zaesako te ho zava-pony re raha tsy anao nodite manantenao mona iao na aminao andanitrao ka ny tanana oro no andrany tanako na ny bota sese na orese quatranatra milanao Jesosy ao no anevizao ianao tompo no itaranako fantatrao avoko za rehetra ny ainako mba sy analabarakanao hintsony ao manomboka izao ao te anjaka dia iaraka ny fotanantsika rehetra feria raha ilaozana Jesosy ity ka manantena mawa ity raha manaraka tya no hira azoko lazaina hoe hiran'ny Tanora Masina Itaosy zay ankafiziko indrindra.
Netiantan Sinisiantenaina Mandaluyani Fabetsa kireu kirifu Sibeluntarai natuku Andiamanito mituerare anatiny funay iana panay masino mituerare anatinayana Timisiana Lenyasa satana Wandakau Yang nawang tupande sena Dirofa abarurira Nanikay nanaynu Timisiana Lenyasa satana Wandakau Yang nawang tupande sena Dirofa abarurira Anjamanito Mituerare anatini funay iana Panay masino Mituerare anatina yana Anjamanito
amboaranjere fa tsy misy azo antenaina neto maro vanderao zao ety zao izy mamiratry mambabanao de mosika jiaby izy karamevy mambabanao de vitaka jiaby mba mandinia hambilao fomba ratsio tsy mety fa jesosy zao mahitanao izy mahitanao miadaladala anaty zio tsotsiko izy mambela lalokio ka zambela zambelako zambelako Swadinako, Swadinako